Tsy voaozona ny firenentsika, tsy voaozona ny malagasy, fa tena tsy rariny izao zava-mahazo antsika izao ary tena tsy rariny mihitsy. Havatra ho an'ny mpitondra ara-pitiavana be ny hoe aoka rehefa tsapa fa ao anaty lavaka ny firenena dia aoka ny tsy hotohizana ny fangadiana ny lavaka fa tsaharo fa miletika tsy misy tafavoakato. Isan'andro tsy latsaka olona mitaraina fa tsy manan-koanina, marary tsy manam-bola. Izany ve no lazantsika fa mandroso Madagasikara? Izany ve no tadiavintsika mbola hitohy? Hoy ny profesera Jonara Tsimbazafy ny vahiny tao amin'ny onjam-peon'ny Top Radio izy tamin'ity herinandro ity. Marary sy mangirifiry ilay izy ka mila antsika miaraka hoy izy. Mila olona mitazona ny toe-karena eto ary mila olona tena malagasy. Tsy vahaolana ny fanginana fa toano sy arovo ireo samijoro hoy hatrany ity mpampianatra mpikaroka eny amin'ny anjerimanontolo ity. Ao anatin'ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra isika izao, ambany ilay fanabeazana, ambany ny fari-pahaizan'ny malagasy ka ararotin'ny sasany raha ny nambarany. Mizara menaka mahagaga kely, ity ny savony dia hifidy avy eo, zaraina ny koveta, izany ny zava-misy. Tsy tokony hijanona amin'izany isika, mila miova isika, hoy ny profesera Jona Ratsimbazafy. Zany mahatonga hoe tena amin'ny fédération mondiale mihitsy ny mandray an-tanana ny fikarakarana ny zativana. Horaisitsika eto Madagasikara ny 9 hatramin'ny 7 volana Jona 2024 avy izao, etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina ny championnat d'Afrique zone Est amin'ny taranja karaté do. Maha événement international sy mahazava-dehibe azy koa dia ny hoe amin'io dia misy stage d'arbitrage, stagen'ireo entraîneur sy ny teknika ary ho an'ny fitantanana. Firenena 410 no mandrafitra ity ampahaparitra ity ka isan'izany Madagasikara. Raha ho an'ny Madagasikara manokana dia 400 menada ireo mpikatroka hiaro ny voninahim-pirenena amin'io fotoana io. Ireo atletantsika ireo zany dia miady ny classification satria fantatritsika tsara fa eran-tany dia misy ny classification des athlètes azahoana le ranking. Raha tsy tafiditra ao anatina ranking izany ianao dia tsy afaka intsony makany amina événement mondial. Tombony ho antsika ny fandraisana azy ity raha ny fanazavana ary fanampy napetraky ny mpanazatra ny andrombahan'ny ekipa malagasy ireo medaly volamena rehetra amin'ny lalao ho an'ny cadet na ho an'ny junior na ho an'ny senior. Kary izay moa no napetraky ny avy amin'ny direction technique nationale sy ireo entraîneur ireo hoe ny médaille d'or rehetra dia tsisy mivoaka Madagasikara. Raha ialina sy $7 na 570 tapitrisa sy 3 miliara ariary eo ny karamantalety jeneraly ny jirama vaovao Ron Weiss raha ny voarakitra ao anaty fifanarahana izay aharitra efa taona. Kajy noraisina amin'ny $1 mifanatsahana amin'ny 570 ariary eo. Raha ao anatin'ny herintaona izany dia mandray 5 sy 7 hetsy sy 770 tapitrisa ariary izy. 500 sy 4,9 sy 5 hetsy sy 920 tapitrisa ariary kosa raha isam-bolana ary 500 sy 700 sy 4,000 sy R1 sy 2 hetsy sy 2 tapitrisa ariary isan'andro. Ambony dia ambony tokoa ny taremarika raha oharina amin'ny fari-piainan'ny malagasy sy fahantrany firenena. Iraka ampanaovina io tale jeneraly io moa ny fanarenana ny jirama, indrindra ny lafiny ara-bola. Eo ihany koa ny fitantanana sy ny fanatsarana ny fomba fiasa ny fampitaovana. Tsara ho marihana fa hatreto mbola ny 510 hatramin'ny 20% ny tokantrano malagasy no misitraka herinaratra. Ary firenena fahatelo 70 manana ampahana-ponina betsaka indrindra tsy mbola manana herinaratra Madagasikara raha ny tatitry ny banky iraisam-pirenena farany. Tonga dia vavany avy hatrany ny an'ny candidat député Ontrazafitrimo amin'ny distrika Ankasibe. Fitetezana ny commune sy fokotany no nataony sy ny ekipa nanomboka ny 5 Mey. Lasa teo voatondro ofisialy ny mboan'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Nafinaritra ny feonana tamin'ireo mponina, ny fambeazana no azo amintinana azy satria dia marobe ireo solotena avy amin'ny isa-pokotany tonga manatevin-darana ny ekipa Nionty ary nanome toky fahampandany ity kandida laharana faha-efatra avy amin'ny kolektifan'ny malagasy ao Ankasibe ity. Tsy olo-kafa moa ionto fa zanaky ny fahatriny.
olon-tsotra akaiky ny vahoaka, mahalala tsara ny maharary azy sy ireo filany, tsy vahiny ihany koa amin'ny resaka politika sy ny resaka eny amin'ny antenimieram-pirenena, satria raha iverenana kely dia efa solombavam-bahoaka teny amin'iny faritra iny ny reny niteraka azy. Amin'ny maha-mpanakanto sy artista azy ihany koa dia mora kokoa azy ny fandray aman'olona sy ny mamantatra ny entaentan'izy ireo ary mamadika izany ho asa sy vahaolana. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny lycée agricole Ambatobe ireo 13 mianadahy ao amin'ny relève des journalistes doyen izay nomeny ny fikambanan'ny mpanao gazety zokiolona fiofanana mahakasika ny asa fanaovan-gazety nandritra ny 12 volana. Ireo mpanao gazety zokiolona mihitsy no nanome ny fiofanana. Isan'ny nampianarana ny momba ny fanaovan-gazety ara-poti-kevitra. Teo ihany koa ny fandalinana ny fodotry ny asa fanaovan-gazety. Efa misy amin'ireo mpianatra ireo no misehatra amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety, saingy nanapa-kevitra ny ampitombotra ikefa izay ananany. Aorian'izao dia mbola omena fanamafisana fahaizana mandritry ny 2 volana izy ireo mba ho matianina tanteraka, hoy ny mpanao gazety zokiolona Rabekijana Felix. Le hoe tambazotra serasera zany sy le teknôlôjia misy dia misy zany tena manaraka ny toromarika izay omen'ny sekoly ny mpianatra, fa misy kosa zany ny voana amin'izay zany hoe fampiasana le zavatra mahafinaritra zany no betsaka dia lasa mampidina an'le faritra azy amin'ny mpianatra zany le izay fikirakarana izay teknôlôjia izay. Tsy afa-misaraka intsony amin'ny fampianarana sy fanabeazana ny teknôlôjia sy fanatotoloana raha ny fanazavan'ny talian'ny sekoly tsy miankina iray eny Ambohipantsa. Nambara ny fanahy izany na tsy izany aza nefa dia tsikaritra hoe tena nihena ny fari-patakaran'ny mpianatra. Zava-dehibe noho izany ny fanamafisana sy fanomanana araka ny eritreritry ity mpanabe iray ity. Raha ny tena izy zany zao ny sekoly zany zao dia efa mihoatra ny 900 ny fandaharam-pianarana nomeny fanjakana ny vita. Fa mihoatra an'izay zany zao. Izany efa tena mamarana ny programa mihitsy zany dia misy moa ny mpampianatra efa navita ny taranja. Atao hoe manatombo an'ilay fotoana ianaran'ny mpianatra dia manome fampiasana marobe zany mba ahafahany manao karazana hoe entraînement le fiatrehana le fanadinana. Dia mitaizana azy koa zany eny amin'ny saina zany, hoe mitaizana azy ara-moral hoe analeri-tsaina mba tena hiomana zany ny saina, le fanomanana zany ny tena zava-dehibe zao dia mandeha ho azy ny fiatrehana le fanadinana.